Miarahaba antsika rehetra izany ampina manao an'izao zara izao. Zarako ambadika ao hoe ahoana ny ty resaka filet de sécurité sociale ty FSS. Ny tena miteboka izany tiako zaraina androany dia hoe misy vola izay mifandraika amin'ny resaka fambolena sakafo, fanatsarana ny sakafo. Rehefa jerevanao izany ireo vola ireo dia ny vola notosain'i Madagasikara raha kely indrindra dia tany amin'ny 700 millions tany, 750 millions fa nanaboriana 80 millions le izy. Rehefa izay dia misy vola tsy nivoaka 269 millions de dollars daholo izany resahako izany. 269 millions de dollars izany efa 1000 milliards mahery. Dia eo izany tsika dia mifanontany hoe fahoana e. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia voalohany aloha efa nitanterako tamin'ny oktobra, septambra fa hoe manomboka amin'ny oktobra rehefa miditra ny volana janoary dia hisy malagasy any amin'ny 10 sy iray tapitrisa 1,500,000 vahoaka malagasy no tratrin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Ary amin'izao fotoana izao dia nitratra ny OTRA fa misy vinavinaina fa misy olona any amin'ny 1 sy 2 hetsy tratry ny kere. Tsy afaka mitenenareo hoe tena marina sa tsy marina iza daholo misy an'izany kere sy ny tsy kere izany fa ny zavatra fantatro fotsiny dia ity. Nisy vola teo aloha teo resaka fiavota, len'le tsinjotsinjo ireny, mionjo, izany rehetrarehetra izany dia manontany teny ianao hoe dia natao inona ilay vola? Dia natao inona ny vola tonom-bola be dia be nolazaina kanefa mbola misy izany ny resaka tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika izany. Dia ankoatran'izay nefa ny amin'izao fotoana izao rehefa nitsapan'ny olona fa hoe tokony hiezaka ny vareloha dia be ny olona nanao hiezaka vareloha. Raha ny filazana izany dia hoe sady niezaka be ny olona nanao vareloha no vokatra be ny vareloha satria tsara ny rano. Tsy vitan'izany ihany fa mbola miezaka be koa ny olona manao vary be. Ka raha ny tatitra ny tsy anakany dia hoe vokatra be ny vareloha, maitso be ny vitan-ketsan'ny olona, mahafinaritra be izany. Fa izany rehetrarehetra izany dia tratra ny tsy fanjariana. Inona ilay zavatra tsy manjary vetaveta maloto atao eto? Nisy vary, voalaza izany fa hoe nisy vary tratra tao amin'ny pôrin'ny Tamatavy. Io vary tratra tao amin'ny pôrin'ny Tamatavy io 6,000 tonnes. Dia ny atsasany zaraina maimam-poana dia ny atsasany namidy mora. Rehefa misy zavatra ohatran'izany izany dia ny vokany dia rotaka mitambotsitra daholo ny vidin'ny vary vokatra eto an-toerana. Miakatra be tezitra be ny tena sady manompa malahelo, sady malahelo izany ianao manompa no miteny ratsy fa inona ny zavatra azo atao. Dia efa miteneniko tamin'ny herinandro ilay izy hoe tokony mieritreritra ny fanjakana, tokony hanery an'ireo projet rehetrarehetra ireo hividy ny vary ny malagasy vokatra ka tsy ho latsaky noho ny vidin'ny
Va ray akory teo aloha nividim-bary zao. Ohatriny navidin'ny akory teo aloha. Nividiny akory teo aloha ngely reto efa tany amin'ny fitonjato sy arivo tany e. Mbola mambe zany. De zao ny ambony indrindra hono ny kilao any akory dia valonjato. Mizara teo ny député Rajerson Antoine fa mbola tsy ampy ivory. Fa ina ny ivoriana. Tsy hoe apetrao aloha tsy milatsaka noho ny vidin'ny vary teo aloha. Ary asay vidiny reo. Anaovana trosa be reo. Ina moa le matezitra. Io le filet de sécurité sociale io fotsiny. Tia ny trosana. Zao amizao. 250 millions. 245 millions lazainy zareo fa tena trosa. Misy koty tsy manjary aloha. Fa na izany aty zany de ny zavatra magvarina anao. Tanty izy nilaza fa nanao décaissement na 80 millions. Nakaiza le vola 80 millions de dollars. Zany 80 millions de dollars zany atsika ny compte azy raha ampitombona 204,000 le izy. De tsy vitan'izay. Misy zavatra be dehibe resaka hoe réhabilitation cyclonique. Réhabilitation cyclonique fa sa tena fanamboarana EPP vaovao. Fa manaitra fotsiny za tsy mampanina anazy zany. Le hoe niota eo manodidina ny 50,000 dollars eo. Daholo euro projet ana fanamboarana EPP. Za miteny hoe fanamboarana. Tsy maninona. Fa ny fanontaniana de hoe ina namboarinareo amin'izany vola 50,000 dollars zany. EPP ray ve namboarinareo? De 50,000 dollars. Zany 50,000 dollars zany efa 225 millions d'ariary. 1 milliard de francs mahery zany. 1 milliard 125 millions de francs. De mba sy eritrereto hoe na zavatra tokony vita amin'izany rehetrarehetra zany. Mizara de manaitra. Mekon lista de ataovy ny tambajotra n'olombanina. Any amin'ireny commune voaresaka ireny inona ny zavatra mandeha. Fa heverinareo raha manao zany EPP zato amin'ny réhabilitation cyclonique sany inona io de vao 5 millions. Tsy mihoatra ny zato nefa ny EPP hitako ao. Tena kaiza zany vola 80 millions zay lazainy projet filet social de sécurité navoaka ny tany ty taona 2024-2025 ty. Manaitra. Faharoa averiko foana. Asay vidin'ireo ny vokatra malagasy. Ny avoakako koa ny groupe Bassane mpanakarena be zany vatsenareo vola amina millions de dollars koa zany. Karana koa zany. Saotranareo ny eno Saotranareo ny eno de za zany leo be lay refondation tsy makaiza melana ma. Makasitraka antsika rehetra de arao re olona. Arao. Sotro